Anisan'ny fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana kristiana ny fetin'ny taranaka. Tontolo sasoma tsara izany ho an'ny fiangonana Fjkm Ambohitrantenaina sy nodapartany arivo avaradrano. Voromaro ireo kristiana teny antoerana sy ny zanakam-pelezana tamin'izany fankalazana izany. Ny mpitandrana délégué pasteur Lazasoa nitarika ny fotoana. Ankoatra ny fitrotroana-bavaka manokana ireo taranaky ny fiangonana, tena rapaina ihany koa ireo zanaky ny fiangonana nahazo diplôma ara-panjakana tamin'ny taom-pianarana 2024 ary samy notolorana sertifika izy ireo ho mari-pahatsiarovana. Fa amin'izao fotoan'izao dia manao ezaka manokana ny fiangonana amin'ny fanatsarana ny ao anatin'ny trano fiangonana ary efa natomboka amin'ny fanamboarana ny plafond ny valindriana izany noho ny fiarametany rehetra dia tena mandroso tokoa ny asa ary efa misasaka sady ny fanamboarana izany plafond izany amin'izao fotoan'izao. Taorian'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia nisy ny lavantom-bokatra izay no tanterahana tao an-tokotanin'ny fiangonana ary tamin'ny alalan'izany no nanamafisany rehetra ny fiara-mientana ho fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Fjkm Ambohitrantenaina ary ihany koa tao anatin'izany no araka ny mahazatra ny fiangonana nanaovana ny fetin'ny taranaka dia nafaly ny fahatongavany taranaka maro tamin'ity andro azoany ity ary nafahana ihany koa ny ombam-bavaka ny fampitotram-bavaka ny araba ireo nazo fahasoavana nazo diplôma ara-panjakana ary indrindrandrindra nafahana ny arany entana ny amin'ny fikarakarana ny trano fiangonana. Ao anatin'izany ny fanaovana ny plafond ary itoy ihany koa ny fanatsarana ny atin'ny fiangonana izany. Ny anentanana antsika taranaka ny Fjkm Ambohitrantenaina dia mba andalovantsika ety an-tanindrazana hitsidika ny fiangonana halalantsika ny toromarika ahafahana mandray anjara amin'ny asa samihafa dia ny tombany omba sy ampahery antsika ao anatin'izany rehetra izany amin'ny fanompoana n'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny trano fiangonan'Andriamanitra raha teo. Mbola mitoy ny ezaka fanatsarana ny fiangonana Fjkm Ambohitrantenaina ary izany indrindra no anentanana ireo zanakam-pelezana mba handalo eny an-toerana amin'ny fotoana izay mahafaka ny tsirairay satria andro firaviravona ny fetin'ny taranaka dia nisy ihany koa ny sakafo izay nokarakarain'ny fiangonana ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka no mpifaliana tamin'ny alalan'izany fiaraha-misakafo izany ny rehetra milohany nandaozana nitra ny fiangonana tamin'ity fetin'ny taranaka ity. Ny fotoan-dehibe manaraka ao amin'ny Fjkm Ambohitrantenaina dia ny fanokanana sy fandraisan-tanana ireo diakona sy loholona vaovao amin'ny alahady 4 Jolay ho avy izao. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorantsika teny tokantrano natranjira izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny TV ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Nanolotra anao teo ny vaovao.